Efa teo eny amoron-dranomasina sady aho zany. Amin'izao fotoana izao eny mety mbola tsy vaninandro makeny amin'ny la plage. Fa mihina fa marobe tsika eny an-tokantrano any izay eny amoron-dranomasina eny dia ireto avy no misy ny fahaiza-miaina tokony fantatrao eny amoron-dranomasina. Atopitsika avy hatrany ary. Ao aloha voalohany indrisany ny zaza. Ireny matetika tia milalao, ale ary milalao baolina, milalao fasy ka atao daholo ity rehetra ity. Dia isika matetika manao banc de sole kely miaraka amin'ny fianakaviana dia somary eo dia mivalapatra eo dia tsy hita tsony e, mianina misy inona tsy hay tsony hoe ana fa tonga dia mahazo aina be manko ianao. Dia kanefa ny zanako mety mandehandeha eny. Tandray moa ny fahaiza-miaina no sady ao anatin'ny tsara fantatrao koa dia mitandrina hatrany ny mikasika ny zanakao izany hoe aza avela mandehandeha eny izy sao dia lasa ny rano any fa ara-masa hatrany ny zanakao. Mafana izany, mahafinaritra be. Masoandro, ranomasina, tahaka ny aorianakao ilay be e. Dia matetika tsika rehefa manao ny banc de sole iny dia miaraka amin'ny servieta be dia andeha hitsangana amin'izay tsika dia feno fasika ilay izy. Reto mba mitsangana mora dia aza apitapitaka ohatr'izao ny vatanao miaraka amin'ny fasika be dia be eny amin'ny servieta. Lasa miparitaka be raha misy olona akaikinao vao may loza. Kanefa ny koa izay ny fahaiza-miaina alesy manao an'izany. Amin'izao moa dia manao Instagram ve ianao? Iza tsy manao Instagram, manao daholo tsika. Ao dia misy an'ireny influenceuse be ireny ilay olona poste bad. Ny poste bad moa dia karazan'ny olona hoe stylé be dia matetika ny poste bad manao akanjo somary mitanjatanjaka kely izany hoe somary hitahita daholo. Dia kanefa ny fahaiza-miaina dia tandrova hatrany misafidy ny maillot anao eny amin'ny ranomasina eny satria mety hoe manafotoana ny hafa eo ihany koa be dia be fa aleo mitandrina hatrany amin'ny maillot izay anaovanao. Okaloha verina kely tsika. Tsy ny olombelona ihany tsy afaka manao azo miaraka amin'ny servieta fa na ny alikanao ary dia aza avela mandeha milomano anaty ranomasina ka rehefa hivoaka ao izy dia ina moa izany tokony atao voalohany dia eo ihany koa izy miaraka amin'ny bolombolom be dia be iny. Tsy fahaiza-miaina raha misy olona akaiky eo loza be. La mer Mr Bean izay. Eny amin'ny ranomasina eny dia satria tena milamina be mihitsy eny maheno onjaonja mahafinaritra be dia reto aza mikikika aza atao maneno mafy be koa ny hiranao. Matetika mamitsika rehefa eny dia manao fiainana be dia kanefa ny tsy fahaiza-miaina manao hira mafy be eny amin'ny ranomasina eny. Iza moa tsy manonofy sady eny amoron-dranomasina ianao no mihinana masikita be, mihinana crevette be, mihinana trondron-dranomasina be dia be miaraka amin'ny jus, miaraka amin'ny karazany be dia be dia matetika tsika misy tavoahangy sy folofon-javatra ireny reto tandrovo ny tontolo iainana izany hoe aza riana eno eny rehefa tapitra ny fetifety kely tsika eny amoron-dranomasina eny fa rofy daholo izay mety hoe fakofako izay eny amin'ny ranomasina eny mety hoe avy aminao na tsy avy aminao ary tandrova hatrany tontolo iainana satria sady fahaiza-miaina no miaro ny tontolo iainantsika rehetra. Manano maillot fatatrao izay hira izay fatatrao izay hira izay. Eny amoron-dranomasina eny afa-tsy hoe toetika izao laza hoe tsy mahazo ariana eny hoe tsy eroa ny entanao sy ny hoe fakofakonao fa tia koa tena ratsy hoe arianao ao ranomasina ao ilay izy izany hoe misy trondron-dranomasina be dia be ao dia mety hohanin zareo ireny zavatra ireny dia mety hoe vomay hiteraka maty zareo voalohany indrindrany mijaly zareo dia lasa contaminé atao amin'ny teny vahiny. Tsy mety izay reto aza ariana eny amin'ny-dranomasina eny na ny entanao na eny amoron-dranomasina na ao an-dranomasina aleo tsy manarary fako mihitsy satria izay fahaiza-miaina. Tany Majangatsika, tany Tomasintsika, tany amin'ny Sainte Marie nosy be eny Madagasikara tena manan-karena toerana misy ranomasina mahafinaritra be dia be mihitsy dia izay reto tandrova hatrany ny fahalalam-pomba ny fahaiza-miaina.